this night the Son of Mary. Heaven-born Prince of Peace. Glory to the newborn King. Glory, Glory, glory to the newborn King. go and tell it on the mountain, Lord, over the hills and everywhere. Why don't you go? Tell it on the mountain, Lord, that Jesus Christ is born. See the newborn baby, go and tell it on the mountain, Lord, over the hills and everywhere. Why don't you go? Tell it on the mountain, Lord, that Jesus Christ is born. Glory, glory, that Jesus Christ is born. Glory, glory, that Jesus Christ is born. Go tell it on the mountain, Lord, over the hills and everywhere. Why don't you go? Tell it on the mountain, Lord, that Jesus Christ is born. See the newborn baby, go and tell it on the mountain, Lord, over the hills and everywhere. Why don't you go? Tell it on the mountain, Lord, that Jesus Christ is born. Glory, glory, that Jesus Christ is born. Glory, glory, that Jesus Christ is born. Glory, glory to the newborn King. Glory, glory, glory to the newborn King. Glory, all praise to the newborn King. We sing it. All praise to the newborn King. We sing it. All praise to the newborn King. We sing it. All praise to the newborn King. We sing it. All praise to the newborn King. We sing it. All praise to the newborn King. We sing it. All praise to the newborn King. We sing it. All praise to the newborn King. We sing it. All praise to the newborn King. We sing it. All praise to the newborn King. We sing it. All praise to the newborn King. We sing it. All praise to the newborn King. We sing it. Glory, glory, glory to the newborn King. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ho araba ianareo izay no asoavina ny Tompo mombanareo. Krismasy 2024. Jeso no mpanjaka mandrakizay. Ny Lioka toko voalohany ny 9:70 hatramin'ny 7:70. Iderahantsika ny Tompo ho arahany vavaka aorian'izay dia nira viarimino. Ho raintsika nira fanevantsika sambatra.
toko voalohany andiny vavalambiam-polo hatramin'ny fahasivy amby fitopolo vakina amin'ny fandimby izany. Isaorina ny Tompo Andriamanitry ny Israely fa nitsinjo ny olona izy ka nanao fanavotana ho azy. Arak'izay nampilazain'ny mpaminany masina hatramin'ny fahagola. Manefa famindrampo amin'ny razantsika izy sady mahatsiaro ny fanekeny masina. Anao izay azoantsika hanompo azy tsy amitahotra satria afaka amin'ny fahavalontsika isika. Ary ianao ry zaza natao hoe mpamina amin'ny avo indrindra fa eloha enatrehan'ny tomponao ianao ka amboatra ny lalany. Noho ny fahalebiazany amin'ny famindrampon'Andriamanitsika izay ikosahany mazava avy tamin'ny avo antsika. Ampamiratra amin'ny mipetraka amin'ny maizina sy amin'ny aloko ny fahafatesana anitsy ny diantsika ho amin'ny lalam-piadanana. Amen. Ivavaka isika. Misaotra midera ny laza ny voninahitra ho anao Andriamanitra ray izay na dia laho voalan'olombelona nanomana sady mpamonjy ianao, anoritoro ny lohan'ny mena rano. Eny zaza miteraka ho anay, zaza lahy nomena anay. Isaorina ny Andriamanitra izay mitsinjo ny olona, anao izay anompoanay anao tsy amitahotra. Misaotra anao ry Kristy izay niala tamin'ny lampanao, ny voninahitrao, tonga nofy ianao ka nonona taty aminay, nietry ka tonga olombelona. Misaotra anao izay ry fanahy masina izay nahatonga ny Kristy ho nofy tao amin'ny Maria Virgine ka Immanuela aminay Andriamanitra. Raha mankalaza zao Krismasy zao zahay, mankalaza zao Noely zao zahay, amasino mba ho vavaka tsy aroarom-paratsina, hitahinao anay tahaka ny fitahina nitsoroka amin'ny ando avy ny tendrombohitra Hermona, tahaka ny diloilmanitra. Ka ianao Andriamanitra efa nampiona anay nisaorina fa mitantana ny vimbiny ianao ka nahatratra zao Alahady farana amin'ny taona izao koa teo. Ko deraina sy ankalazaina anao Tompo ny amin'ny fitiavanao. Mankalaza izao fety izao zahay, amasino fa ianao Andriamanitra midera anay. Izay rehetra atao eto voninahitry ny anaranao ko amasinonao. Zany nangatay amin'ny anaran'i Kristy le nampianatra anay vavaka manao hoe
hipetraka isika iaino ny sitrapon'Andriamanitra. Manana ny didiny tokony tandremantsika ny tompo, ary manana ny fitsipika tokony arahantsika izy. Ampahana amin'izany ao amin'ny Matio 5 manomboka amin'ny 9. Dia niloha-bavy izy ka nampianatra hoe, sambatra ny malahelo am-panahy fa azo ny fanjakan'ny lanitra. Sambatra ny ory fa izy nampifaliana. Sambatra ny malemy fanahy fa izy nandova amin'ny taminy. Sambatra ny nona sy mangeteta ny fahamarinana fa izy novokisana. Sambatra ny miantra fa izy niantrana. Sambatra ny madio am-po fa izy nahita n'Andriamanitra. Sambatra ny mpampiavana fa izy natao hoe zanak'Andriamanitra. Sambatra izay enjehina noho ny fahamarinana fa azo ny fanjakan'ny lanitra. Sambatra ianareo rahatsin'ny olona enjehiny, asiany teny ratsy rehetra itenenany lainga noho ny aminareo noho ny amiko koa. Mifalia sy miravoravo ianareo, fa lehibe ny valim-pity ianareo any an-danitra. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka lalàn'i Jehovah. Sambatra izay mitandrina ny tenin'ny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Tsy nahatanteraka izany asambarana tiany Kristy ainantsika izany isika, ndeha isika hifona hanetritena anaraka izao vavaka izao. Tompo, onena ianao nahita amin'ny olona, adila fiafinafonana, halatra, vonoan'olona, tsy fandriam-pahalemana, kolikoly, ary fandrafiana maro samihafa no ny ainana tamin'ny fotoana nahatongavanao, ary mbola iainanay eto amin'ny firenenay, anatin'ny fiangonana azy, ao anatin'ny fianakaviana. Tsy hanananay ny fahasambaran' izay ny olona niaona taminao. Rehefa ory izay dia fadiranovana, tsy mba nalemy fanahy tamin'ny afo izay fa niady, tsy mba mpandefitra izay fa mpandolo-mpo. Eny, tsy nikatsika fahamarinana izay fa niolakolaka any amin'ny lalana mahafaty. Mamindrafo aminay, mamelany elokay. Tsy mba antra namana izay, maloto fo, vetaveta fiteny, na ny velana na ny anaty samy maloto avokoa. Tsy nay nampiavana, fa mampisaraka, mampiady, mifosafosa, manenjika, mamindrafo aminay. Tsy mba misy fahamarinana enjehanay, fa raha enjehana izay dia vokatra nataonay, ny adalanay, ny alatray, ny zavatra nataonay maro samihafa. Sasao madio izay fekeloka-diovy ny fonay mbafampahotany. Meo anay izany fahasambarany ny olana nirain'i Kristy izany. Eno ny vavaka mangina Tompo. Taminao dia taminao no nanotanay azy ratsy teo masonao no efa nataonay. Tsy manantsiny ianao raha mitsara anay, marina ianao raha manameloka anay. Amorony fo madio izay Andriamanitra, avaozy ny fanahy mba hitoerany fanahinao. Ny fanahy torotoro sy mangorakoraka tsy mba hataonao tsinitsinina. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy le tonga ho anay no angatahana fifonana. Amen.
bebaka marina tokoa mitsangana ny teny somafaly mafany fahotantsika ny tompo. Hoe ny soratra masina, ary tsy misy famonjena any ankafany, ary tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomeny amin'ny olona mba ahazoantsika famonjena. Fa iteraka zazalahy izy ny anarana atao hoe Jesosy, fa izy namonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotany. Noho izany ary havana dia voavela sy voafafa avokoa ny fahotanareo noho ny amin'ny anaran'le Jesosy Kristy, ka dia mederan'ny tompo ianareo. Ninaitrany amin'ny avo indrindra, o Andriamanitra, petraka amin'ny fifaliana isika no amin'ny famelan-keloka ny raisitsika iomana amin'ny liturjian'ny tenin'Andriamanitra amin'ny hira voalahatra. Tonga amin'ny fotoana izay hamakiana ny soratra masina isika. Ny vaky teny voalohany dia hitantsika ao amin'ny Isaia 7 andiny voalohany ka hatramin'ny 9. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ny olona izay mandeha amin'ny maizina dia mahita ny mazava lehibe. Izay mitoetra amin'ny tany aliko ny fahafatesany no mpisahany mazava. Hamaronao ity firenena ity, ary ampitomboinao ny hafaliany. Mifaly ao anatrehanao izy tahaka ny hafaliany amin'ny fararano, ary tahaka ny fifalian'ny olona raha mizara babo. Fa ny bao fitondrana entana sy ny tsorakazo ny kapohan'ny lamosina, izay tsorakazo ny mpapiasa azy, dia tapahanao tahaka ny tamin'ny andro namelezan'ny Mediana. Fa ny kiraron'izay mitrevatreva fandeha eo amin'ny fiorakorahan'ny ady sy ny fitafin'ny mosidra, dia samy hodorana, eny, hokitay hatokany amin'ny afo izany. Fa sasa niteraka ho antsika,
zazalahy no omena atsika ary ny fanapahany dia eo amin'ny tsorony ary ny anarany atao hoe mahagaga mpanolo-tsaina Andriamanitra mahery rainy mandrakizay andrian'ny fiadanana ny androsoa ny fanapahany sy ny fiadanana dia tsy anapahataperana eo amin'ny seza fiandrianan'i Davida sy ny fanjakany mba ampiorenana sy ampitoerana azy amin'ny rariny sy ny hitsiny hatramin'izao ka ho mandrakizay ny fahasarotam-piaron'i Jehova tompony maro no hatanteraka izany. Mbola tojo antsika ny vaky-teny izany dia hitantsika eo amin'ny bokin'ny Apokalipsy toko 12 andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Apokalipsy toko 12 andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Ny amin'ny vehivavy mitafy ny masoandro izay nenjey ny dragona. Ary nisy famantarana lehibe hita tany an-danitra dia vehivavy mitafy ny masoandro ary ny volana ny eo ambanin'ny tongony ary nisy satroboninahitra kintana 12 amin'ny lohany sady bivoka izy ary metsy jaza ka mitaraina satria marary fatratra efa iteraka. Ary nisy famantarana hafa koa hita tany an-danitra ka indro nisy dragona mena lehibe manandoha 7 sy tandroka 10 ary misy diadema 7 amin'ny lohany ary ny rambony dia manala ny ampahatelon'ny kintana eo amin'ny lanitra ka nienjery ireno amin'ny tany ary ny dragona nijanona teo anatrehan'ny vehivavy ary vehivavy efa iteraka mba handrapaka ny zanany raha vao teraka ary raha niteraka zazalahy izy izay efa hanapaka ny firenena rehetra amin'ny tehimby ary ny zanany novonjena faingana nakarina ho any amin'ny Andriamanitra dia ny amin'ny seza fiandrianany. Ary raha vehivavy kosa nandositra nakany anefitra izay nisy fitoerany namboarin'Andriamanitra mba velomina amin'ny 80 amby 200 amby ary voandro izy. Mbola itony vaky-teny. Tiazantsika famakena ny teny soratra masana izany dia hitantsika ao amin'ny filazantsarany Lioka toko 1 andininy fahaenina amby 20 ka hatramin'ny 3:30. Izany dia vakitsika eo am-pitsanganana. Izany dia milaza ny lazan'i Gabriela ny Maria fa hiteraka an'i Jesosy izy. Ary tamin'ny fahaenim-bolana dia nirain'Andriamanitra ny anjely Gabriela ho any an-tanàna anankiray any Galenia atao hoe Nazareta ho any amin'ny Virjinia anankiray izay voafofo vadin'ny lehilahy atao hoe Josefa ary tamin'ny taranak'i Davida. Ary ny anaran'ny Virjinia dia Maria. Ary no niditra tao aminy ilay anjely dia nanao hoe arahaba iray no asoavana ny tompo momba anao. Ary taitra loatra izy noho ny teniny ka nieritreritra izay tokony ho hevitra izany fiarabana izany. Ary hoy ilay anjely taminy, aza matahotra ry Maria fa efa nahita fity tamin'Andriamanitra ianao ary indro hitoetra ianao ka hiteraka zazalahy ary ny anarany dia ataonao hoe Jesosy. Izy ho lehibe ka atao hoe zanaky ny avo indrindra ary Jehova Andriamanitra anome azy ny seza fiandrianan'i Davida irainy ary anjaka hatramin'ny taranak'i Jakoba mandrakizay izy ary ny fanjakany tsy anam-pahataperana. Ray masina manamasinana ny fahamarinana teninao ny fahamarinana. Amen. Mbola mivavaka isika tompoko. Tompo malalo, feno fisaorana anao izahay, raha mbola afaka namaky sy andreny teninao teto indray anio. Andray ny afatra avy aminao izahay ankehitriny, ko feno ifanahinao masina izahay rehetra, mba tena ho tafahoana marina aminao tokoa amin'izao toriteny izao. Ary ny feo rehetra izay manakana anay tsy andrenesanay izany teninao zany
dia didina sady amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsy hanan-kery tsy hanam-pahefana eto amin'izao toerana izao. Ny mpanomponao kosa Tompo izay torony teninao aminay dia mifanahinao masina ny omba azy ary mba ho tena fantsona ampita aminay any filazantsara anao Jesosy Kristy izy. Dia mitenena ary Tompo fa voninkaino anao izahay mpanomponao noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona. Amen. Zay malalandriamanitra sady voantso ny masina ho aminareo ny fahasoavana mba ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Isaia 5. Fotoana mahamay no ny asany Isaia. Ny Isaia 2 dia milaza ny aizina teo amin'ny Israely, Joda izany. Naditra ny olona manamtanina ny fahababoana, mianjady ny fahantrano. Ka ny Isaia 1 zany hoe 1 ka hatramin'ny 7:30 amin'ny boky Isaia dia milaza loza matetika, milaza fandravana ho amin'ny firenen'ny Joda, ho amin'ny firenena manodidina toy ny Tiro, toy ny Babilôna sy ny sisa. Ary zay mahafa an'Andriamanitra, sady etsy amin'ny ilana izy milaza loza, mikapoka manafaya amin'ny ankilany ray izy mampanantena famonjena. Ao anatin'ny anivon'ireo filazana loza be dehibe ireo nisy ny teny malaza, misy ny perikopa malaza nefa milaza ny amin'ny Mesia amin'ny Isaia 1 ka hatramin'ny 7:30. Ao ny Isaia 5 hitantsika eto io dia ny anankiray amin'io Isaia 1:10. Samy teny malaza, milaza manondro any amin'ny fahatongavan'ny Mesia mpamonjy zany. Ireo dia milaza ny fanjakana mandrakizay an'le Mesia. Ary zay mahatonga ny hevitry ny Krismasitsika hoe Jesosy Kristy na Jesosy mpanjaka mandrakizay. Midika inona moa izany raha amin'ity boky Isaia ity ny 5 ity no resahana. Ndevaka itsika ny andinotsoraramasina zay hitantsika ao amin'ny fandaharanao na ao amin'ny baibolinao nalaina tamin'ny Isaia 5:5 vaky itsika rehetra aminaran'ny Tompo manao hoe fa zaza miteraka ho antsika, zaza lahy no menantsika, ary ny fanapahana dia ho antsorona, ary ny anarana atao hoe mahagaga, mpamonotsay, Andriamanitra mahery, rainy mandrakizay, andriany fiadanana. Ny fanapahana eo antsorona, tonga le mpanjaka, tonga le mpanapaka amin'ny andro mangidy. Inona no afatra? Jesosy Kristy mpanjaka mandrakizay. Ny raha manantena mpamonjy zany ny olona dia mba matomatotra, zavatra mafy mifanaraka amin'ny tokony izy. Ny dokotera indraindray mahafantatra tsara hoe au grand malade grand remède, dia rehefa arakaraka tare voajavatra ho izy tsika. Fa miandrandra famonjena ny Israely fa miteny hoe fa zaza niteraka ho antsika, zalahy no menantsika, zay le mpanapaka. Ndikan'izany dia Andriamanitra
tonga olombelona le mpanjaka mandrakizay. Jesosy Kristy olombelona feno, zaza miteraka, zazalahy. Azo faritana anatin'ny tantara Andriamanitra zay tsy voafaritry ny tantara. Andriamanitra zay mitsofoka amin'ny tantaran'ny olombelona. Zay le Andriamanitra. Le ataonareo hoe chronologie dia tantara iain'ny ety an-tany manana zotra linéaire na marindrano. Io dia fotoanan'ny olombelona. Andriamanitra dia tsy voafehin'io. Ao amin'ny Andriamanitra tsisy notion du temps et d'espace. Tsy anazy zany fa antsika. Zay mahatonga an'Andriamanitra any misy zavatra mety quadridimensionnel. Fa ny eto amintsika tridimensionnel fotsiny atrony fantatry ny olona. Fa ity Andriamanitra ity dia Andriamanitra mitsofoka anatin'ny tantara. Ary zay mahatonga azy hoe zaza miteraka ho antsika, zazalahy nomenantsika. Olombelona feno tonga nofo tao amin'ny Kristy le Andriamanitra. Ary zay mahatonga hoe anatin'ny Isaia miteny hoe amin'ny olona mandeha maizina dia mahita mahazava lehibe. Io zany Genesis vaovao. Any amin'ny Genesis ary Andriamanitra tamin'ny voalohany nahary ny lanitra sy ny tany. Ary ny tany dia foana sady tsy nisy endrika aizina tambonin'ny lalina. Ary ny fanan'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano. L'esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Ary Andriamanitra hoe misy mazava dia nisy zany. Ary zay le ataon'Andriamanitra. Fidiran'le mazava ao anatin'ny olona. Andriamanitra miditra anatin'ny tantara chronologie amin'ny olona. Zay mahatonga azy teraka tamin'ny andron'ny Auguste Caesar. Ary Andriamanitra manaraka ny ridram-piaina amin'ny olona. Manaiky lahatra amin'ny olombelona ny mahaizany tonga nofo. Nandalo ny dingana rehetra amin'ny maha olombelona. Matetika manko itsika olombelona. Fa tsy manaiky ny toetra ny olombelona. Fa Andriamanitra kosa zay Andriamanitra manaiky ny toetra ny olombelona. Ary zay mahatonga atsika teo Andriamanitra. Zay mahatonga atsika tsy mahandro tantana. Zay mahatonga atsika misaotisaoty amin'ny zavatra rehetra. Mahatonga atsika mangalatra. Mahatonga atsika miady sy ny sisitry tsy mety hipetraka maha olombelona isika. Ny zaza tsy mety hipetraka ho zaza. Ny olon-dehibe tsy mety hipetraka no maha olon-dehibe. Sa tsy zay moa zava-misy. Ny lehibe to zaza, ny zaza teo lehibe. Zay ny zava-misy. Ary zay midikany hoe tonga zaza kely izy. Mandeha midinga amin'ny fiainany rehetra. Na amin'ny fiainantsika andavanandro ary tsy mahandro tantana fa fitafiana tsy tokony atao amin'ny zazakely, atao amin'ny zazakely. Dia asaoty kilasy impiry ny zaza rehefa mianatra. Rehefa avao misy zavatra bangy izy rehefa amin'ny université. Fa ity Andriamanitra ity dia tonga olombelona feno, nandalo midingana rehetra. Ary fahateran'ny Kristy io efa milaza sahady ny iraka mpanavona azy milaza sahady ny fijaliana. Raha nolaviny olona izy, ny tsarain'ny Pilato izy, omboy, mbola kely izy dia efa nanina moa? Tsy nisy trano, taiza moa? Tany Betlehem. Efa taratry ny fandavana azy, vao nidina izy dia efa nilaviny olona. Efa nitady hamono azy ry Herode. Efa nanao exilé tany Egypte izy. Ary zay la zay tsy hainao rery ny farafahadyranova. Fa Jesosy koa efa nihidy tany amin'ny désert. Fa dia tsy venareo akaiky akory ny avy amin'ny Israely mankany Egypte dia mandalo amin'ny désert zany, mandalo amin'ny Gibraltar mosa inona le fitohizan'ny kely anankiroa manka zay vao tonga any Egypte. Efa taty Afrika zany i Jesosy. Efa manambara sahady ny zavatra rehetra izy afaka tony ny olona rehetra amin'ny mahazaza azy. Tonga ny mpiandrondry, tonga koa ninona? Ny magy. Na ny manan-karena, na ny mahatra zay mitaritra ny fiainany. Efa voafintiny io. Tsika hoe Krismasy dia zazakely no andohantsika fintiny fiainany Jesosy manontolo efa anatin'io. Na mpanan-karembe tahaka ny Zakaiosy, zay ny le magy ary amin'ny fahaterehana. Na ny mahantra, na ny jamba, na ny boka, na ny mpivarotena nikasika ny Jesosy. Zay ny dikany hoe tonga zazakely izy. Ny zazakely dia raisiny zay rehetra te handray azy. Ary zay mahatonga rehefa manolotra zaza dia raisiny dekony satria amin'ny rehetra io. Zay ny mahazaza azy. Na tsiaro narary ny tomany nona.
zay le andriamanitsika. Ny andriamanitsika dia andriamanitra manatona amin'ny olona, zay natao hoe révélation. Tsy isika ny miezaka manatona andriamanitra fa andriamanitra ny miezaka manatona antsika. Ary zay mahatonga ianao tsy mahazo valim-bavaka satria heverinao tahaka ny ezaka ataonao ny ionanao amin'andriamanitra. Ianao dia manaiky fa iona aminy, fa izy ny tena manatona anao. Ny atao teolojia dia fanambaran'andriamanitra amin'ny tenany, fa tsy ny olona akory manao siansa ahafantatra n'andriamanitra, fa andriamanitra zany miseho manambara ny teny hoe zao zay ianao vao afaka mamantatra azy. Zay le andriamanitra tonga olombelona zany, zay le mahafa azy. Andriamanitra tonga olombelona izy, olombelona feno fa tsy hoe saritsariny. Ary zay anatin'ny fijaliana rehetra iainantsika dia hainy miara-mijaly amintsika. Ary zay le zaza manana ny fanjakana mandrakizay, tafiditra anatin'ny tantara Andriamanitra zay tsy voafehny tantara. Ka isika tsy masina lasa masina, fa izy masina lasa tsy masina. Profanisation du sacré, sacralisation du profane. Ary zay ny mahafa azy, izy irery ny Andriamanitra tahaka an'izany, fa tsy misy Andriamanitra hafa afaka manao an'izany hoe midina mandeha amin'ny fiainan'ny olona. Zay le Andriamanitra zay, olombelona feno io, zaza miteraka ho antsika, zazalahy nomenantsika. Zay no dikan'izay Andriamanitra mitsofoka amin'ny tantara. Fa io Andriamanitra io koa nefa, i Jesosy Kristy mpanjaka mandrakizay koa nefa dia Andriamanitra feno. Ary zay ny mahafa, izy rery ny manana an'izany, ary tsy misy mazaka an'izany isika. Manahoana ny toetrany olona moa raha mety isy? Na ny biby rehefa ny sarin'ny dokotra, manahoana ny toetrany? Ny grefy manahoana? Ny antsika zany raha vao misy natiora anankiroa atambatra dia manahirana. Espèce samihafa sy ny takan'izany ny filazanareo mpahay siansa azy. Dia hoy izy ny olona hoe manao lohana métis, créole, zao tsy zay mola izy. Fa i Jesosy Kristy manana, zay natao hoe le deux natures en Christ, manana fizinana être anankiroa izy. Sady olombelona feno nefa Andriamanitra feno, ary tsy mifandevona io. Fa itsika rehefa manana nature anankiroa na nationalité anankiroa dia bezeste. Inona moa rehefa andeha vidy any amin'ny rongo, amalona. Efa tsy hay intsony ny teny hoe amalona fa amalona, satria efa vazavaza. Mifandevona le nature anankiroa. Zay ny fombantsika zay. Tsy vazara, tsy mirolera tsara sy ny sisa moa tahaka an'izany. Fa Jesosy dia nanana zavatra anankiroa, maha-Andriamanitra azy, fa maha-olombelona azy, fa tsy mifandevona ireo, ary hainy aina tamin'ireo. Ary zay mahafa n'Andriamanitsika. Zay ny mahafa azy. Andriamanitra feno izy. Ahoana moa lazany se azy teo? Ny anarana atao hoe inavo izy teo? Magaga, mpanolotsaina, Andriamanitra mahery, rainy mandrakizay, andriany fiadana. Rehefa mamaritra anarany mba atao mafonjafonja, misy anarany olona tsy ata, tsy taitra ny olona mahino anarany. Fa io anarany, Wonderful Counselor, Almighty God, Prince of Peace, Father of Everlasting. Ny anarana maneho Andriamanitra azy. Tsy takatry ny saina izy, ary izy no manolotsaina anao tahaka nanolo ny saina ny mpaminany rehetra. Ianao manana an'izany, ianao mifezaka amin'ny fiainana, manana an'le mpanolotsaina ianao. Laha ny andro ianao maka conseil amin'ny olona, ianao ihany ny fosaina, fa ianao manana an'le Andriamanitra nolotsaina anao. Andriamanitra mahery, Almighty God izy. Izay le Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra no ananana. Ary tsy anapahataperina ny fanapahany ny an'olona mandalo. Ary izy mitazona ny rariny sy ary saro-piaro izy. Ary zay mahatonga azy hoe manatona azy. Aza miandry felaka na te-hamena amin'Andriamanitra fa maharary, da dia milaza amin'izany. Efa nahazo dia mahay mipirina. Ianao mbola tsy nahazo, mipetra tsara ianao. Fa rehefa mahazo ani ianao tena hainao tsara fa mandraingiraingy ianao. Fa hainao zany tanin'Andriamanitra zany fa hafa zany. Izy miteny hoe zao ianao manao an'izao dia manao ianao. Ary io Andriamanitra io matetika tsiratsiraintsika tadio tsara, fa misy fotoana i Jesosy mandehandeha hatraty an-tany ka tany an-danitra. Zay ny dikany fanekena
hoe midina tana amin'ny fiainantsika. Rehefa midina amin'ny fiainantsika io Andriamanitra Jesosy Kristy io mpanjaka io, dia ny zavatra mitranga dia miforotra daholo ny loaliky ny devoly. Na tiany na tsy tiany miforotra ho azy io, ary minenena izy, satry ny tsy andalo ao izany Jesosy zany. Zany ny zava-misy. Fa ianao mba impiry ny forotra loaliky ny masony zany Jesosy Kristy zany. Tamin'ny nanaovana ny raisina fanasany tompo ny farany. Sady voalohany. Zany nataontsika amin'ilay Andriamanitra. Andriamanitra mahery, rainy mandrakizay. Tsy ampy ny fahatahorantsika n'Andriamanitra. Tsy ampy ny fanajantsika ny Andriamanitra. Tena tsy ampy. Ary zany mahatonga anao be fahoriana. Tsy hainao tsy mahay manana isika amin'io Andriamanitra. Zay le Andriamanitra zay. Manana fanjakana tsy mety rava. Ary zay niteneny amin'ny Apokalipsy 2:20. Misy vehivavy ozy izy mitafy masoandro, manana kintana satroboninahitra kintana 20. Ny fiangonana io, ny fiangonana Israely sy ny fiangonana ankehitriny. Ny vehivavy matetika manambara fiangonana foana. Bevoka izy marary satria ny Jiosy tamin'izany fotoana zany mijaly hiteraka ny Mesia. Jesosy Kristy ho ateraka ny fiangonana. Dia nisy famantarana hafa koa satria tsy faly ny devoly na ny dragona na ny menarana. Ela. Ka mitady an'ilay fiangonana ho vonony miaraka amin'ny zanany. Ary izay mandrika ankehitriny mbola zany ny mission ny devoly. Hamotika ny fiangonana. Ny zanaka io izy mpanjaka anapoka ny firenena amin'ny temby. Satria ny devoly dia nanana ny diademany koa tany an-danitra. Izay nitady anongana n'Andriamanitra dia voaroka tany an-danitra. Ary ny ramony dia manala ny ampahatelo ny kintana dia manambara ny elita. Star izy nareo na vedety. Ny ampahatelo ny anjely tany an-danitra dia azony devoly nanaraka azy anongana n'Andriamanitra. Dia nazera tetỳ amin'ny tany izy. Rehefa latsaka taty izy tsisy azo natao tsona an-danitra ny antondra rano dia manenjika ny vehivavy dia ny fiangonana. Ary zany mahatonga ny fiangonana arovan'Andriamanitra tsy ho resin'ny devoly dia afindrany any amin'ny tany ny tany ozy izy namboariny Andriamanitra mba hiafenany le fiangonana. Ka natakanina fananjen'ny fiangonana tsy mety resy ny fiangonana satria arovan'Andriamanitra. Satria manana le mpanjaka mandrakizay Andriamanitra feno sady olombelona feno ao anatin'ny fiangonana. Ary zay no ampitainy anjely amin'ny liokany vakina teo. Mitady olombelona Andriamanitra hitondra ny zanany, mitady olombelona mpanota hitondra ny zanany, mba hahatonga antsika mpanota ahazo ny famonjena. Virgine. Ary zany hoe zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra. Tao amin'ny Maria izay nomena ny fanan'Andriamanitra. Torotorona tao aminy mba ho zaza izany Andriamanitra izany. Zanaky ny avo indrindra. Ary antsaka amin'ny tanàna Jakoba mandrakizay izany ny fanjakana tsy manam-pahatapera. Izay no afatry ny Noely. Jesosy Kristy mpanjaka mandrakizay olombelona feno. Mahalala ny mombanao rehetra izy. Ny ainany maha olombelona izy, nanana nofo amandra izy, nohaniny moka nona, narary, sasatra, maty. Zay le Andriamanitra zay. Ary izy koa nefa dia Andriamanitra feno. Miaro anao, mitatana ny fiainanao. Ndika ny teny hoe Christmas dia Christmas, la mesa na fanompombana ho an'ny Kristiny, dikany hoe Christmas. Christ dia mas, mes, la mesa. Fanompompavana ho an'ny Kristy. Ny hoe Noely dia avy amin'ny teny hoe Emmanuel. Fanafoezan-teny zany diminutif. Ao amintsika Andriamanitra. Zay ndikany. Ao amintsika Andriamanitra tsy no amin'ny teny anglisy fa teny hebreo. No ihany dikany no. El, Andriamanitra no ihany dikany no. Amintsika Dieu en nous. Fanafoezana hoe Emmanuel, ny hoe Noely. Dikany hoe Noël sy Emmanuel zany ray aminy dikan'izay. Ary zay le Andriamanitra tonga ankalazaintsika amin'ny andro Krismasy. Meteza ianao andray azy. Olombelona feno io, zany hoe Andriamanitra manatona amin'ny olona. Tonga nofo. Meteza andray azy. Mahay ny antsipirian'ny fiainanao, mahay miaramonina aminao. Raha vato aman-kazo ny Andriamanitra ao, nga mahalala kekeriny moka zany.
zay ny manahirany amin'le izy. Mangataka sakafo ianao vola arena amin'ny vato aman-kazo, amin'ny tendrombohitra, amin'ny biby sy ny sisa. Fa nga izy ny vato aman-kazo mondre sendra mbanona ka halala zany angatanao, Jesosy Kristy nefa avinoana ka mahalala fantany zany nona zany. Jesosy Kristy efa nangatsika fantany zany mangatsika izany. Fa nantsika zany ny anareo ny any sasany le hazo vody hazo be riny tafiny lamba. Ina ny lany io lamba. Fa zay ny ondre amin'ny olona akany fitahina. Tonga olombelona izy fa Andriamanitra feno anao. Ka meteza hiaraka aminy, meteza ifampitatana amin'ny fandriamanitra ao izy ary mpanalalina antsika amin'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Iara ivavaka isika ry havana. Randriamanitra raha sy zanaka ary fanahy masino, indreny efa liany fonay, fa mpamonjo miteraka ao anay, zaza no teraka ao anay dia Jesosy Kristy ilay mpanjaka mandrakizay. Faly tokoa ny fonay Andriamanitro, satria izahay ilay tsinotsinona, izay ilay kely indrindra no natongavanao. Ary dia nanetry teny ianao ka tonga olona, tonga olombelona mba hamonjy anay. Dia faly ny fonay, ary dia misaotra anao zahay. Eny fa na dia Andriamanitra masina, Andriamanitra feno, Andriamanitra be voninahitra azy ianao, dia nanetry tena tonga teto amin'izao tontolo izao mba ho fahamonjena anay. Hoy izany indrindra no isaoranay ianao Andriamanitro, ankasitrahanay ianao indrindra. Fa Andriamanitra mitsofoka eo amin'ny tantarany fiainanay tokoa ianao, ary dia manaiky ilahatra aminay mihitsy aza amin'ny maha-olombelona anao. Andriamanitra miezaka manatona anay isan'andro san'andro. Koa dia misaotra Tompo, mankasitraka, fa dia fitiavana lehibe tsy takatra ny sainay tokoa izany fitiavanao izany. Koa eto no hideranay ianao, ankalazanay ianao, satria Andriamanitra avo indrindra tokoa ianao, tsy takatry ny sainay ny fahalebiazanao, Andriamanitra mahery ianao. Koa dia midera mankalaza anao zahay. Fa mifona aminao koa nefa, satria na dia fantatra tahaka izany aza izany fahalebiazanao izany, dia tsy hainay ny manaja anao, tsy hainay ny manome voninahitra ny anaranao, ko mamelanay Tompo, mamindra fo aminay. Andriamanitra raha zanaka fanahy masino, isaoranay ianao ny amin'ny teninao izay omenao ho anay, fa mametraka ny fiainanay eo am-pelantananao tokoa izahay, satria Andriamanitra tia dia tianay tokoa ianao, ary dia efa nomporofonao zany tamin'ilay fanomezan-dehibe tsy azo tononona ny amin'ny Jesosy Kristy ilay efa natolotra ao ho famonjena anay. Ankininay fiainao am-pelantananao ary ny fiainanay Andriamanitro, amin'izao Noely izao, amin'izao andro atserovana ny nahatongavanao Jesosy Kristy mpamonjy anay izao, dia tianay mba tena ho vita fihavanana aminao zahay. Tianay mba tena ho isan'ny vahoakanao zahay. Koa dia avaozinay indray ankehitriny Tompo ny fanolora tenanay hanompo anao. Ankininay fiainao am-pelantananao ary Tompo ny fiainanay, mba
mba tena ho fenony fifaliana tena izy avy aminao Andriamanitra, ka ilay famonjena avy aminao ny amin'ny Jesosy Kristy ilay tonga mba hamonjy anay, izany no hipolotra avy ao am-ponay. Ilay fifaliana tena izy izay maharitra ho mandrakizay, satria fifalian'ny olom-boa vonjy dia novonjeny Jesosy Kristy ilay tonga mba hitondra izany famonjena izany. Fa amin'izao Noely izao koa Andriamanitro, mivavaka aminao zahay, satria misy ny ao anatin'ny tsy fahasalamana, misy ny ao anatin'ny alahelo tebiteby, tenao Andriamanitra apirotsaka ny fiadananao. Nao Andriamanitra no omba n'izany mpanomponao izany mba ho feno ny fifaliana avy aminao. Fa amin'izao Noely izao koa Andriamanitro, dia misy ireo fianakavinay, avanay, tsy miaraka aminay fa any an-tany lavitra any. Ianao Andriamanitra no anome fifaliana ho azy ihany koa, mba tena ho fifaliana araka ny sitraponao Andriamanitra ilay nanome famonjena ho anay. Andriamanitra tomponay io, misy koa ireo mpanomponao izay mangataka vavaka aminao no ny fahasoavanao izay narotsaka ao taminy, dia te hisaotranao izy ireny. Fa mangataka aminao koa Andriamanitro ny amin'ny fahasalamana izy ireo, ny amin'ny finoana izy ireo, mba hitompo sy orina tsara eo anatrehanao Andriamanitra ilay tompo sy mpamonjy anay. Andriamanitra tompo ray anay izay any an-danitro, mino somatoko izay fa eo am-pelantananao ny fiainanay. Ifaranay indray izao ny taona dia mametraka ny fiainanay eo am-pelantananao zahay, ary rehefa manao jeritodika ny amin'ny lasanay zahay, dia matsiaro tsy mendrika mandrakariva ka dia mamela anay. Fa manana faniriana tsara koa zahay ny avao mandrakariva eo anatrehanao Andriamanitra, ny amin'ny ho avy dia nao no angatahanay mba hitarika anay ao anatin'izany, mba ho voninahitry ny anaranao ny fiainanay rehetra. Dia maro be tompony zavatra izay tianay ho angatahana aminao, kanefa fantatray fa mahalala izay rehetra mahasoa anay ianao. Ka izay reto dia manana izay mba entam-ponay, tianay angatahana aminao, ko mba henoza ho vavaka mangina asandratra eto anatrehanao Andriamanitra izao. Andriamanitra ranay io, mino somatoko zahay fa renao ny entam-ponay. Mety tsy nahavoatonina akory zahay kanefa dia fantatrao izay rehetra mahasoa anay, tanterao araka ny haben'indra fosiny fitiavanao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, ilay mpanjaka mandrakizay, nanetry tena tonga olona kanefa mpanjaka be voninahitra, Andriamanitra be voninahitra no ivavahana toy izany. Amen. Riavana malala rehetra amin'ny tompo, mpanjaka mandrakizay Jesosy Kristy mpamonjy atsika. Izy ilay tonga olombelona mba hamonjy atsika. Izy nefa ilay Andriamanitra feno, Andriamanitra tompo ny voninahitra. Andeha ary isika hanambara, hanaiky eo anatrehany fa mino azy isika. Andeha ary hitsangana isika hanambara ny finoantsika. Koa ny Kolosianina toko voalohany, Andininy 5:20 hatramin'ny 20 no iarahantsika mamaky hoentintsika manambara ny finoantsika. Kolosianina toko voalohany, ny andininy 5:20
hatramin'ny faharoapolo. Ka ny amakitsika izany dia hosolotsika Kristy ny izy rehetra ao anatin'izany. Ny izy rehetra ao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany dia hosolotsika hoe Kristy. Andeha ary hoerahantsika manonona izany hoentintsika manambara ny finoantsika manao hoe Kristy no endrik'Andriamanitra tsy hita, ny lay matoa talohan'izao zavatra rehetra izao, fa tao amina ariana ny zavatra rehetra ny an-danitra sy ety ambonin'ny tany, dia ny hita sy ny tsy hita, na ny fandriana, na ny fanjakana, na ny fanapahana, na ny fahefana. Izy ty no nahariana ny zavatra rehetra, sady ho azy izany. Ary Kristy no talohan'ny zavatra rehetra, sady ao nanatry. Ary Kristy no lohan'ny tena, dia ny fiangonana. Kristy no voalohany, dia ny lay matoa tamin'ny lohany amin'ny zavatra rehetra izy ty. Fa sitraky ny ray ho an'ny toeran'ny fahafenona rehetra. Sady Kristy no ampihavanana ny zavatra rehetra aminy, ka dia ny rano teo amin'ny azo fijalinana ny fampihavanana. Eny, Kristy ho izao ny fampihavanana izany, na ety ambonin'ny tany na any an-danitra. Amen. Petraka ny fiangonana. Misy ireo havatsika izay nomen'Andriamanitra ny fara iarabazy iretsika vala amin'ny valopolo amin'ny fitonjato ny andininy voalohany dia roso anatrehany alitara masina izy ireo mba ho araben'ny fiangonana sy entina mbavaka. Fanoloran-jaza zao zany mba mbola tsy batiza fa sao dia misy misotoka io ndray. Andrianina Ioanina dia nomen'Andriamanitra ny reto ray aman-dreny reto andrenirina lovaso fanantenana sy andrena velo anjara sarobidy. Hoe ny tenin'ny Tompo, ianao no nampivoaka ahy avy tao an-kibo. Avy tao an-kibo ndreniko dia efa Andriamanitra ianao, satria nankinina taminao ohatrao am-boka. Ary rehefa tampotra ny andro fidiovana araka lany Mosesy dia nitondra azy niaraka tany Jerusalema izy mba ho tolotra ho an'ny Tompo. Koa dia tolotra ho an'i Jehova izy eny amin'ny andro rehetra iainany dia voatolotra ho an'i Jehova izy. Faly mandray reto ray aman-dreny reto sika nomen'Andriamanitra ny fara, ary milaza ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra tsy miova na nomezany azy dimby sy fara. Koa dia hivavaka isika fiangonana. Misaotra anao izay tompony amin'ny fanolorany reto ray aman-dreny reto ny zanany ny atrehanao. Vavolombelon'ny fitiavanao izy ireo, fa tsy miova ianao. Ary mitaranaka faramandimby, koa manampy isan'ny fianakaviana ianao. Koa dia meteza koa ianao hita amin'ny ray aman-dreny, hikarakara, azo hery, hikolokoloany sy hanabeazana amin'ny taranaka. Ataovy fantany fa tokantrano misy Andriamanitra izao tokantrano izao. Ary toan'ny fanamazoto ny fiangonana hitaiza ny zady rehetra nomenao azy. Ianao Kristy no ametrahanay ny taranaka rehetra amin'ity fiangonana ity. Misaotra Tompo. Amen. Enti izao zaza zao ka tario tsara, androso fity amin'Andriamanitra sy ny olona, ary mananareo ny amin'ny sakarabetin'ny batisa amin'ny fotoana mamety izany. Koa dia miaraba nareo izay nomen'Andriamanitra ny fara. Amen.
iroso amin'ny sakramentany batisa mba eno ihany teny pasteur fa izy io indraindray maminany a valabe efapolo roanjato dia iroso manoloana ny altaramasina izy ireo a misy 20 izy ireo a ary mivavary avana fa misy anankiray amin'izy ireo a efa niraisin'ny tompo any aminy le zaza tokony atao batisa efa any amin'ny tompo izy a dia mivavaka ho an'izany fianakaviana izany isika le zazakely seka atao batisa zany resahana zany efa nalay amin'ny tompo any aminy omaly zany dia ny tompo nandray azy no isaorantsika ary izy koa zany a no ivavahantsika mba ampionina n'izany ray aman-dreny zany noraintsika nire voalahatra dia iroso amin'izany isika. Fifaliana ho antsika ry havana ny mandray reto avantsika reto manolotra an'izany anao amin'ny sakramentan'ny batisa venoantsika amin'ny teny fanorenana zao sakramenta masina izao ny tompo efa nomenahy ny fahefana rehetra nandanitra zay ty an-tany ko mandehana ianareo dia atao mpianatra ny firena rehetra manao batisa azy eo amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina sady mampitandrina azy izay rehetra nanodiko anareo ary io zao momba anareo mandrakariva mba-ra-pahatonga ny fahataperany zao tontolo zao ary ahoriko ny fanekeko amiko so aminao mba ho fanekena mandrakizay mba ho Andriamanitra sy ny taranako mandimy anao ary ianao kosa dia ho zanako fa ianao rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana ny Kristy Jesosy. Amen. Noho izany teny tompo zany ry havana dia mangataka anareo hitodika avatrana amin'ny fiangonana hamaky ampahabe maso ny fanekenareo somary tofana le fanamafisam-peo amin'izay ny tsara ndao ary aza manao fanekena tsy tapa-kevitra eo ka ataovy mafy be sady tsara tofana le micro. Omen'Andriamanitra anareo zany heriny zany ataterahanareo zany fanekena izany hitsangana isika fiangonana angataka ny fanahy masina.
mivavaka isika ry havana ry Andriamanitra tsy toa sy mandrakizay io tia dia tianay tokoa ianao ary ny fitiavanao dia mialoha mandrakariva ny fitiavana ianao. Tsaronay zao ny didin' Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenana izay nomeny tamin'ny nanorenany sakramentany batisa. Koa mitalao aminao izay Andriamanitra rainay io manatrehanay. Aoka ny fanahinao masina ny mehery ny asa tanterainay eto ampanaovana izao batisa izao. Raha ny mamelombelona ny zavaboary ity ary manasa ny lotony nofo mba ho famantarana ny fanadiovana anay ho amin'ny fiainana vao amin'ny Kristiana izao. Reto zaza izay atao batisa ireto aneo voaray mandrakizay ao amin'ny fanekenao. Ampitafio ny zanakao izy ary ampiray endrika aminy no ny asan'ny fanahy masina izay mitarika azy isan'andro san'andro ho ao amin'ny voninahitra ao mandrakizay. Andriamanitra tomporanay izay ny an-danitro, faly misaotra anao koa zahay fa tanteraka ny faniriny reto ray aman-dreny ireto miombonainao amin'ny Jesosy Kristy ny zanany ka isan'ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra. Ny angatana fiangonana teny mba hitahirizanao ireto zaza ireto eo ambany fahasoavanao ka mba hampaharitra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao. Apio ny ray aman-dreny, apio ny mpiantoka, mba zony manantanteraka ny fanakena izay nataony teo anatrehanao. Ombany fahasoavanao ane tompo ny ezaka rehetra ataon'ny fianakaviana, ny ezaka rehetra ataon'ny ray aman-dreny, ary indrindra ny ezaka rehetra ataon'ny fiangonana amin'ny fitezana ireto zaza ireto. Angatainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay ilay mpanjaka mandrakizay izany vavaka izany. Amen. Petraka isika fiangonana. Rambelson sambatra santatra ny aina. Rambelson sambatra santatra ny aina. Tsangana ambany zay dia mihemitra kely ianao aviato anao zay. Izaho manao batisa anao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Rambelson sambatra sitraky ny avo. Rambelson sambatra sitraky ny avo. Izaho manao batisa anao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Rambelson sambatra sahaza ny soa. Rambelson sambatra sahaza ny soa. Izaho manao batisa anao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Andrianjafy tsiaro tiana fandresena. Andrianjafy tsiaro tiana fandresena. Izaho manao batisa anao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Rakotoary lala lido mahery ny finoana. Rakotoary lala lido mahery ny finoana. Izaho manao batisa anao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Raha naivomanana arovany avo maya. Raha naivomanana arovany avo maya. Izaho manao batisa anao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Soloniaina torella rolana. Soloniaina tariella rolana. Lalana kely idirana. Izaho manao batisa anao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Rakotondrafara ary mianta nomeny avo ani. Rakotondrafara ary mianta nomeny avo ani. Izaho manao batisa anao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.
Jorony Mentsoa Hartsimba Louange. Jorony Mentsoa Hartsimba Louange. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Randriantoavina Mandresy. Randriantoavina Mandresy. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Randriana Valona Diamondra. Randriana Valona Diamondra. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Razafiniana Miaitia Mianoala Armela. Razafiniana Miaitia Mianoala Armela. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Arnaval Tahirniena Prinsia Laya. Arnaval Tahirniena Prinsia Laya. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Zay daholo. O ny Tompo anaka aza matahotra. Efa nanavotra anao efa niantso ny anaranao ianao. Ento ry zazy ireo ka tezao tsara fa zanak'Andriamanitra. Amen. Oraintsika ny hira voalahatra. Ny ketsany tokony ny homana hira raha nahomana hira izy. Ay, tsy ny homana izy zany. Ny hira fahaenina amin'ny fitopolo no raintsika.
mifampiarahaba na tratran'ny Noely isika amin'ny fiarabany anjely. Ny voalohany teny amin'ny akaikiny hoe arahaba ry lena soavina, dia inona moa navaliny anankiray? Ny tompo aminao. Dia miarabany eo akaikinao eo ianao sady mitsikitsiky tsara isa 2 3. Ianareo ambony ao iarahaba ny aty ambany, ianareo ambony aria isa 2 3. Ny tompo mombana. Ianareo avy ao an-tokotany indray iarahaba ny aty anatiny zany nareo an-tokotany ao mba manezakezaka mafimafy nareo mitodika ana amin'izareo tsika sady mikobakobaka. Ndao ary. Ny tompo mombanareo. Eny ary dia misy andraisan'ny be sy ny maro anjara mba ho mamy mpitendry ny hira sambasamba zanahary atao mitsatotsatoka tsara, ka ny rahanazy zany rehefa lehilahy ny mihira lehilahy ny mitsangana, rehefa vehivavy ny mihira vehivavy ny mitsangana. Zay saram-bavy zany avoakatsika ato miala. Alao aloha esay aloha zao esay aloha zao. Dia be loatra ilay sarin-dasy sarim-bavy aloha tena tsy mety koa. Averina tsisy mandiso amin'izay fa zay mandiso zany ampandisina. Dia miomana tsara dia manome taopatsika ny mpitendry zava-maneno dia ndao ary. Dia misaotra ny tompontsika any amin'izany dia manezakezaka ianao matahatra atao hoe sarim-bafy. Iroso amin'ny vaovaon'ny fiangonana isika. Arahaba ry laina soavina ny tompo ombanao, ary indro itoejaza ianao ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany dia ataonao hoe Jesoa, izy ho lehibe ka atao zanaky ny avy indrindra.
Luka toko voalohany andininy faharoa amby telopolo. Toy izao indray amin'ny vaovao voaray tamin'izao maraina izao. Isy ny fivoriana iarahana amin'ny katolika sy ny protestanta izay anasana ny birao fiangonana sy ny mpihevitra rà ny alarobia 7 ny volana Desambra manomboka amin'ny 5:00 eto am-piangonana. Anio hariva manomboka amin'ny 3 ny fankalazana ny krismasy sambatra izay anjaran'ny sampana sekoly Alahady, koa dia manasa antsika mpianakavy finoana anotrina ireo zanantsika ireo. Misy ihany koa riavana izay efa fanao isan-taona ny fitaom-bavaka ho fitrotroana ny faranany taona izay atao ny faraka amby 30 ny volana Desambra manomboka amin'ny 5:00 iarahana ampitandrina sy ny birao fiangonana, koa dia anasanantsika rehetra izany fotoana izany. Vaovao avy amin'ny sampana VFL, Joyeux Noël, mivarotra mofomamy sy masira ny sampana aoriana fotoam-pivavahana, dia manasa antsika andray anjara amin'izany ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Sampana mpanazava stily, arabaina ary lainao soavina, ny tompo ho aminao. Ilazana isika fa ao amin'ny akany ambany ao amin'ny sous-sol no andraisana ny opération bûche de Noël aorian'ny fanompoam-pivavahana. Misaotra indrindra no fandraisanareo anjara ho fanohanana ny sampana. Rakim-pisaorana. Isaorana ny Andriamanitra izay tsy nandà ny fivavako na nanaisotra ny famindram-pony tamiko. Misaotra an'Andriamanitra lehibe amin'ny fahasoavana izay nomenao ahy, dia tehirizao aminao lalandava Tompo, ary tantaninao lalandava amin'ny fiainanay menakavy, ary mangataka fitahiana ho an'ireo zanaka ihany koa. Atolotra ho an'ny mpitandrina 3 mirahalahy sy ny sampana Dorcas. Rakim-pisaorana ho an'ny mpitandrina 3 mirahalahy. Misaotra an'Andriamanitra lehibe izay mivady tamin'ny havitany rahanay sy ny nanomezany fahasalamana. Mangataka vavaka mba hitombo hatrany ny fahasalamana sy ny finoanay mivady. Izay indray riavana amin'ny vaovao voaray tamin'izao maraina izao, voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Mangataka ny filohan'ny fiangonana isika indray fitenenana. Ohatra nafinaritra le exercice teo. Raha mifahinonany beso aloha tohatra andresinay lehilahy nareo androany, mba mitsangana kely hoe tsika lehilahy. Hitanareo amin'izao fa tena resinay nareo androany, voninahitra ho an'Andriamanitra ny amin'izay. Dia mbola mpitombona amintsika ny fahasoavana avy amin'ilay Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amin'izao krismasy 2024 izao dia mpanetretena no hijoroko manoloana ny fiangonana, iarabantsika fiangonana ary hitondra ny teny Firaritso noho n'izay fety masina izay. Amin'ny anaran'ny ray aman-dreny mpitandrina, amin'ny anaran'ny birao ny fiangonana, ny diakona sy loholona, ny fikambanana velona eto amin'ny fiangonana, ary indrindrindrindra amin'ny anarantsika fiangonana ray manontolo no ifampiarabantsika tratran'ny krismasy 2024. Miaraba manokana nareo ray aman-dreny mpitandrina izay tarihan'ny révérend docteur Rakotojafy Mikael tratra izao krismasy izao. Miaraba nareo sy ny ankonanareo. Andriamanitra manankaream-pahasoavana ne hitantana nareo hatrany eo amin'ny fitarihanareo ny fiangonana. Noho izany fankalazana izany koa dia mamelana nareo mba hindrana ny teny soratra masina izay eo amin'ny Luka 2:2, 10 sy 11 manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo. Ary ny anjely taminy. Aza matahotra fa indro milaza teny soa mahafaly aminareo aho, dia fifaliana lehibe
ho an'ny olona rehetra fampamonjy ny teraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy Tompo. Dia izany fifaliana nentin'ny fahaterahany mpamonjy izany no anenika ny fiainantsika mianakavy. Ho lavitry ny tebiteby ianiko ao anatin'ny fahasalamana tanteraka ka ampififaliana hatrany no hatanterantsika ny asa fanompoanan'i Jesosy Kristy Tompo mba hankasitran'ny Andriamanitra ray isika rehetra. Mba ho tanteraka amintsika ihany koa ny afatra nampitondrain'ireo anjely marobe tamin'ny nahateran'ny mpamonjy manao hoe fiadanana ny eto ambonin'ny tany amin'ny olona akasitrany dia mba ho kasitrany tompo daholo isika mianakavy samy ho tratrany amin'ny herin'ny androany indray ifampiarabantsika. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery. Fifaliana ho antsika na tany fanamasinana fanambadiana rehetra avatsika raha ao izy angatahana hitsangana Solin Kotity sy Sonirina Clotilde Florencia ato amin'ny ilana ato izy ireo dia miraro soanareo saotra tompoko hoentina mbavaka reto avatsika reto masinana fanambadiana amin'ny herinandro miditra io raha dia fiarson ery totolotra Kevina sira manantena sozoelina irena maoly andriana solotolotra ny aina Jonathan sira tsy mbazafa mandatiana malala raha andriana solotolotra nambinjanary Dede sira zaka Sisi Saodia Hélène andria manantena ny aina Andria Anjara sira Solomanina onja ny aina miaro ny zo raha maro sandratrana tiana feny so sira andria manala Irena Mazedja raha Arjon andriana Bruce sira Kotomananjara miadana mendrika izy ireo dia tsika mbavaka ho amin'izany fanamasinana ny fanambadiana izany saotra tompoko mahazo toerana ianareo. Manasa atsika ny fiangonana ny barao ny fiangonana diakona misy ny sakramenta masina tolotra amin'izao krismasy Jesosy Kristy mpanjaka mandrakizay izao iombona atsika izany krismasy izay manolotra atsika koa zany ny sakramenta masina. Misy ny vatomamy ny omanin'ny fiangonana sady mantanteraka amin'ny rakitra isika miaraka amin'ny tokopira amin'ny diakona zany tanteraka izany. Misy ny teny firaritso izay efa nifanaovantsika teo dia afaka mifampiarahaba foana tsika eny an-dalana rehefa tonga aminao zany ka tapitra le bonbon zany dia ianao no be fahasoavana indrindra zany saotra iroso mifandaminana avatrany isika.